ny tena kristiana dia mitombo amin'ny fahafantarana an' Jesosy Kristy. Raha ny tany kristiana maro tsika ny amin'izay fantany hatramin'izay ny rany tamin'ny tompo dia samy anam-pahalalana avokoa. Ao ny momba ny rafim-piangonany, ao ny momba ny pastera na ny zoky ara-panahiny, ao ny momba ny antoko-pivavahana misy azy. Misy aza moa no malaky ery anome amin'ny antsipiria ny momba ny foto-dalàna sy ny fitsipika amin'ny feny antoko-pivavahana misy azy. Mipetraka ny fanontaniana hoe moa ve ny fahalalana an'ireo zavatra ireo no mariky ny fiarahana amin'ny tompo? Moa ny fahafantarana an'ireo ve no mampianatra ny tompo atsika? Mazava ny valiny araka ny tenin'Andriamanitra. Tsia, ako fantatritsika fa misy tokoa ny fahalalana takian'ny tompo amintsika, saingy tsy misy ifandraisana velively amin'ireo fa ny fahalalantsika an' Jesosy Kristy zanany. Hoy ny voasoratra hoe, ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izany hoe tsy takian'Andriamanitra fetakiany fotsiny fahalalana azy sy ny zanany fa antoky ny idirana na tsy any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay nahatonga ny apôstôly Paoly izay nanam-pahalalana sy fahaizana tokoa raha momba ny lalàna sy ny fanarahana fomba mpivavahana, saingy nataony tsisy fotony izany ohatran'ny fahalalana ny Kristy satria izay fahalalana tokan'izay ny takian'Andriamanitra ray amintsika. Eny tokoa fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny foarany hatsaran'ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompoko izay niaretako ny faty antoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hahazokan'i Kristy. Izay ihany koa no nahatonga azy isaky ny anoratra amin'ireo epistily maro nosoratany dia mangataka sy nampafantatra ny amin'ny mahazava-dehibe sy ny vavaka ataony ny mba hitombon'ny kristianina amin'ny fahafantarana ny Kristy izay hitoeran'ny fahafenoan'Andriamanitra, mba ampifaliana ny fony amin'ny fampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra de Kristy. Ny zava-miafy ny ten'Andriamanitra sy ny filazantsara ray manontolo dia ny fanambarana ny amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy. Indraindray isika variana mamantatra sy miezaka fantatr'olona fombafomba mpivavahana, rafidrafim-piangonana, fikambanana ara-pilazantsara satria ireny no heverintsika fa mahasola an'i Jesosy na mitondra ao amin'ny fahalalana azy. Ny fahafantarana an'i Jesosy Kristy voalohany indrindra dia izy tena ny ihany no mahatanteraka izany raha manka-to sy mampiantrano azy marina ao am-pontsika isika araka ny voasoratra hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ary izay any tiany raiko ary izao ho tia ka iseho aminy. Ny hafantarana an'i Jesosy Kristy dia fitiavana azy izay midika ho fitandremana ny didiny satria rehefa ao ny fitiavana azy fa tsy fitiavana fotsiny ny asany na fitiavana ndraikitra nivon'ny fiangonana na fitiavana sy faniriana asa fanompoana dia izy mihitsy no ity ary iseho amin'ny tsirairay ka hampafantatra ny tenany. Ny fahalalana an'i Jesosy araka izany dia tsy aheny ny fianarana teolojika na ireo karazam-piofanana samihafa manampy ireny ary ilaina raha hitombo amin'ny fahalalana ara-tsaina fa ny fahalalana ara-panahy izay avy amin'ny fanahy dia avy amin'ny fankatoavana irery an'i Kristy ihany no azona azy ary izy mihitsy no iseho amin'ny tsirairay. Araka izany koa dia tsy fametrahan-tanana mpanompon'Andriamanitra na fanatonana azy ireny sy fanatanterahana amin'ny baikony no ahalalana an'i Jesosy fa amin'ny alalan'ny fanahy masina araka ny voasoratra hoe fa raha tonga ny fanahy famarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambary izany aminareo. Ny fomba azoana ny fanahy masina indray dia avy amin'ny fibebahana marina fankatoavana ny ten'Andriamanitra ary dia azo maimaim-poana ny fanahy masina. Tsy avy amin'ny fihetsiketsehana samihafa na fisehoany ivelany na fitavatabana maro izay fahita amin'ireo fiangonana evanjelika ankehitriny fa fahatsorana fotsiny sy fankatoavana ary fangatahana amin'ny fo mahitsy amin'ny ray izay manome ny fanahy ho an'izay maniry izany. Koa ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zava-tsoa any zanakareo, tsy maika avany ray izay any an-danitra no anome ny fanahy masina ho an'izay mangataka azy. Araka izany aza mety ho fitahany sika kristianina ka ho variana lany andro hianatra momba ny atoko-pivavahana na ny foto-dalàna samihafa, ny fifampitondrana sy lalàn'olombelona izay tsy mitondra aina fa fahafatesana sy fahazarana fa aoka ho fantatsika fa ny fahazahoana ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalana an'i Jesosy izay hitoerany fahafenoana rehetra sy ny fahendren'Andriamanitra. Fa sitraky ny ray ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, hoy ny voasoratra, fa ao amin'ny tena no hitoerany fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Noho izany
aoka ho zava-dehibe amintsika ny fahalalana ny Kristy sy ny fahafantarana azy ary izay mombamomba azy rehetra satria ao amin'ny toeran'ny fahafenona rehetra ary ao amin'ny tenany koa ny toerany fomba an'Andriamanitra ka aoka tsy atakalontsika fomban'olona na fahalalan'olona sy fahalalana antokom-pivavahana izany rehefa mahalala an'i Jesosy misimisy tsika dia miaty azy hatrany miamanakaiky azy hatrany ary tsy voadrokodroky amin'ireo karazam-pampianarana tsy mifototra amin'ny fahalalana azy fa fahalalana olona sy fombafomba